Mbola ampitomboinao aminareo ry havana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Alahady voalohany ao anatin'ny vanim-potoanan'ny Karemy 2024 ity alahady faharoa amby roapolon'ny volana febroary ity. Araka ny fahafantatsika dia nanomboka ny alarobia teo ny vanim-potoanan'ny Karemy ary azakazaka ao anatin'izany sika mandritra ny 7 andro mandra-pahatonga ny Paska raha sitrapon'ny tompo ny 5 aprily ho avy izao. Manoloana antsika ny mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo andininy faharaiky amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Ny perikopa voalahatra ao amin'ny testameta taloha efa novakiana tamintsika teo ry havana. Mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo ny andininy faharaiky amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Foto-kevitra maro no ampianary ny soratra masina antsika mahakasika an'izany atao hoe Karemy. Ny 40 andro ny fifadiana, ny 40 andro ny fiomanana, ny 40 andro ny fiverena sy ny fibebahana be dia be. Fa eto ny afatra dia aompatsika amin'ny lohahevitrany hoe Josia mpanjaka mampianatra antsika ny Karemy. Josia mpanjaka mampianatra antsika ny Karemy. Raha teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely, Josia dia nanjaka taoriana ny Manase sy Amona. Hitantsika ao ambadika kely ny Baiboly misokatra manoana antsika izany ry havana. Ao amin'ny toko faharaiky amby roapolo. Manase dia nanjaka teo amin'ny firenen'i Joda ary nitarika azy hivadika tamin'Andriamanitra. Novainy Manase ho toerana fanompoan-tsampy ny tempoly dia napetrany ireo astarta samihafa, ireo tsangam-bato samihafa, navadiny ho mpisorona mpandoro didin-kazo manitra amin'ireny sampy ireny ny mpisoron'i Jehova. Rehefa nandimby Amona zanany dia mbola nanao toy izany koa. Arak'izany dia rava tanteraka ny maizy azy ny fivavahana, ny maizy azy ny vahoaka an'Andriamanitra, rava ny tempoly. Raha mamaky ny soratra masina isika dia voalaza fa tao amin'ny fanamboarany tempoly rava dia hita indray ny bokin'ny lalàna. Izany ny voasoratra any amin'ny toko faharoa amby roapolo any efa nanjaka Josia. Izany hoe very tany ny lalàna. Raha amin'izao vanim-potoana raha antsika amin'izao dia nakisaka tsy ho hita intsony, tsy hita nanjavona ny Baiboly tao amin'ny fiangonana. Tena nanjaka ny fanompoan-tsampy. Fa tamin'indray andro teo am-panamboarana ny tempoly indrindra dia hita ny mpanompon'Andriamanitra anankiray atao hoe Ilka ny bokin'ny lalàna. Dia nanatona ny mpanjaka izy sy ny tandapa anankiray nanao hoe ry mpanjaka hita ny lalàna. Dia nivakiana teo anatrehan'ny mpanjaka izany, vokatry ny fandrenesan'ny mpanjaka ny bokin'ny lalàna dia niverina tamin'ny voalazan'ny soratra masina ny mpanjaka ary ery amin'ny andininy fahadimy amby roapolo dia hoy ny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, tsy nisy mpanjaka tahaka azy teo alohany izay niverina ho amin'i Jehova tamin'ny fony rehetra sy ny fanahiany rehetra sy ny heriny rehetra araka ny lalàn'i Mosesy rehetra, sady tsy nisy tahaka azy intsony niseho taoriny. Rehefa tohizantsika moa ny tantara taoriana namakina ny soratra masina dia nanapa-kevitra i Josia ilay niverina tamin'ny fony rehetra sy ny heriny rehetra tamin'Andriamanitra ny hoe esorina avokoa ny sampisampy rehetra atao amin'ny tempoly, roana ny mpisorona izay tsy nanaja an'Andriamanitra fa novohy fanompoana hafa ary dia atsangana ny maizy azy ny fivavahana. Fampianarana momba ny Karemy no apetraka Josia mpanjaka
ho antsika fiangonana ankehitriny. Ny voalohany amin'izany dia ny fiverenana amin'ny tenin'Andriamanitra. Miverina amin'ny tenin'Andriamanitra Josia rehefa hita ny lalàna ary ny vakiana teo anatrehany dia ambarany soratra masina fa nandritra ny fitafiana izy. Nanaiky ny fahamarinan'ny soratra masina izy ary tonga amin'ny fibebahana. Foto-kevitra anankiray ao anatin'ny karemy riavana ny fibebahana araka ny fitaoman'ny soratra masina. Tsy nanao hetsika ivelambelan'ny fotsiny Josia mpanjaka fa ny fiovana dia niainga sy natosiky ny hery ny tenin'Andriamanitra izay novakiana teo anatrehany. Ny fiovana dia niainga tamin'ny faharesen-dahatra tany anatiny. Karemy dia miantso anao hiverina amin'Andriamanitra, amin'ny tenin'Andriamanitra ary hiaina sy hankatoa izay voalaza ny soratra masina. Fanontaniana ho antsika dia ny hoe aiza ny baibolinao? Raha zao dia hoe atsangana izy nitondra baiboly, atsangana ny baibolinareo. Aiza ny baibolinao dia efa tsy anontaniana ntsony izy dimy lahy eto aloha eto fa izy ary mizara. Aiza ny baibolinao? So variana koa isika tahaka n'ireo vahoakan'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Josia ka tsy hita izay anjavona ny baibolinao. Any an-trano, any aninona, any am-piasana ve? Sa mbola vao ifampitadiavana zao raha tonga aty fa tena izay ka vanim-potoana ny karemy. Misy fahazarantsika ny hoe rehefa modimandry ny olona dia apetraka aiza? Eo andohan'ilay baiboly. Izy moa tsy anontaniana ntsony hoe namaky an'io ve ianao? Aiza ny baibolintsika riavana? Sao mbola tamin'ny andron'ny Josia isika ka avelantsika hoaingo natabatra eo andoha fandriana fotsiny ny baiboly fa dia eo io miandry akoho rehefa maty dia mbola eo ihany io rehefa maty a. Fa izao karemy 420 izao dia anokafan'Andriamanitra fiainana vaovao an'ny fiangonana. Tahaka nanokafan'Andriamanitra fiainana vaovao an'ny fiangonana tamin'ny andron'ny Josia, hita indray ny lalàna, hita indray ny baiboly ho antsika kristianina. Sokafy izany dia vakio ary ankatoavy sy arao. Fa izany nitakian'Andriamanitra amintsika amin'izao vanim-potoana ny karemy izao. Mba ho kristianina manokatra bebe kokoa ny baiboly, mihoatra noho ny tamin'ny omaly sy ny fakomaly sy ny taona lasa ely isika, ary ahita lalana vaovao izorana miaraka amin'Andriamanitra araka ny sitrapony. Mampianatra antsika ny karemy Josia mpanjaka, miverina amin'ny soratra masina, mankatoa ny soratra masina, tsy manary na manilika ny baiboly. Fiainana ny soratra masina. Ny fampianara momba ny karemy izay hitarihan'ny Josia mpanjaka antsika eto amin'izao anjara soratra masina manoloana antsika izao koa dia ny hoe ny fanadiovana sy fanavaozana marina. Tsy hoe nankatoa fotsiny izy dia eny ary miombona fosaina aminao Andriamanitra, fa nampiary ny avy hatrany teo amin'ny fitondrana ny firenena ny fanadiovana araka ny lalàna Mosesy. Ahilika ny sampy rehetra, ongotana izay tokony ongotana ary apetraka niaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ho an'ny tenany ihany fa ho an'ny firenena izay nentiny koa dia napetrany izany fanavaozana izany. Miankina tanteraka amin'ny soratra masina ny fanavaozana tena izy riavana. Miankina tanteraka, miorina tanteraka amin'ny soratra masina ny fanavaozana ny ankonanao, ny fiarahamonina misy anao, ny sehatrasa nametrahany tompo anao, ny firenena nametrahany tompo antsika. Eny izao tontolo izao. Ao amin'ny soratra masina ny fanavaozana marina. Ary ny vanim-potoana ny karemy dia mitaona antsika hiverina amin'Andriamanitra, andray fiavaozana araka ny soratra masina. Voalaza rehefa mamaky isika manomboka eny amin'ny 10:20 fa tsy mbola nisy Paska notandremana toy izay tamin'ny andron'ny Josia nanomboka tany amin'ny andron'ny mpitsara. Izany hoe totoana Paska no nomariana sy mitandremana tany amin'ny andron'ny mpitsara ka hatreo amin'ny andron'ny Josia
raha mandinika ny baiboly sika dia manodidina ny 700 taona 570 taona zany kitotoana fankalazana na fitandremana ny paska tsy araka ny soratra masina tamin'ny androny Josia teo moa dia talohan'ny Josia dia hoe very ny lalàna ka inona moa zany no arahana eo fa tsy tena hoe ataovy amin'izay fanaovana azy amin'ny fotsiny fa teto ny verina amin'ny laony ny fiainan'ny fiangonana ny verina amin'ny laony ny fankalazana ny paska miomana ankalazan'Andriamanitra io mpandraisana amin'ny Kristy amin'ny 5 aprily isika andro paska mba ho paska tena tsenaitsika ao anatin'ny fo vaovao fiainam-baovao araka ny soratra masina araka ny Kristy izay paska 420 zao dia nyzao sika dia miomana amin'izany ongoty ny karazan-tsampy eo amin'ny fiainanao esory ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany ankonanao ialao ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny sehatrasy na ny sekoly na metrahany tompo antsika esory izay tsy nambolen'Andriamanitra amin'ny tony firenena itony riavana malala rehetra amin'ny tompo tsy mbola nisy pasa tahaka izany hatramin'ny andro ny mpitsara midika izany fa rehefa tena misy fibebahana fiongotany sampy amin'ny sehatra misy atsika tsirairay avy manomboka amin'ny ao am-potsika sy izay manodidina atsika dia tena misy fiainam-baovao ao amin'ny paska izay andrandraitsika engane riavana mba ho fiangonana tafaverina amin'ny soratra masina sika kristianina tsirairay tsy mivimbina baiboly fotsiny fa mamaky sy miaina ny baiboly ary mitory ny baiboly engane ho fiangonana tena tafaverina amin'Andriamanitra isika hanongotra ny sampy rehetra izay tsy nambolen'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika no ny herin'i Kristy raisitsika dia hanana fiainana vaovao isika tao an-tanàna anankiray riavana dia nisy ray aman-dreny lehibe tena kristianina any fiangonana tao amin'izany tanàna izany dia be mpivavaka tokoa rehefa atombotra ny paska dia nijoro ty ray aman-dreny hoe fantatrareo ve ny antony paska dia mamaly ny tanora ny ankizy ny olon-dehibe manao hoe ny hira anao midera ary zanaky ny ray na izanay izy iny rehefa paska dia iraina maneran-tany tsara zany misy akanjo misy loko liturjika miova lasa fotsy misy fombafomba samihafa izay atao eny amin'ny fiarahamonina misy atody chocolat be dia be misy bitro sy ny sisa izay ny fahafantarana ny paska dia hoy ity ray aman-dreny hoe rehefa vakitsika marina ny soratra masina dia hitomany isika fa tsy fantatsika ny hevitry ny atao hoe paska tamin'izao an'io izao riavana nampahafantanantsika tamin'ny alalan'ny Josia mpanjaka ny hevitra lalin'ny kare mihafahantsika mandia paska marina araka ny sitrapon'Andriamanitra raisoa ny soratra masina ka vakio iaino dia zarao raisoa ny soratra masina tsy ampiarinao amin'ny tenanao ihany fa amin'ny hafa koa mba hiavao manomboka eo amin'ny tenanao izao tontolo izao ho an'Andriamanitra ny voninahitra Kristy la efa nanavao antsika nanome fiainam-baovao antsika mbola ho teny tonga nofo ao anatintsika hitondra fiavaozana indray amen